Messieurs, sortez de là, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Pivot, Monsieur Silvio Samuel de Souza de Angola, number 6 from Angola. Sousa. The best coach, Silvio Samuel de Souza. Ilari na fauna kwa Angola. No Fofiti Anisani Pivot. Meilleur poste, meilleur meneur, il y a meilleur ailier et Sousa le meilleur pivot. From Congo, Shekina Munanga. Shekina RD Congo, Ronu team majeur, Reuzani Timi Sarandina, Fontaine ou équipe Aniti Afrobasket atao Antananarivo ty équipe type zany na voky olo équipe type na voky olo zany reo zany aloha no hitany rehetra fa mendrika atao anatin'izay fifaninanana izay telo amin'izy ireo dia Egyptianina avokoa ny iray Angola ny roa Egyptianina ny iray Tunisianina ny alarana fahen'ny Tunisianina io ary alarana fahen'ny Angola ihany koa dia Shekina ny fahadiminy Shekina RDC fatatsika zany zy Shekina izany fandona tamin'ny Madagasikara tamin'ny rapanasa-dalana tamin'ny ampahifadalana l'équipe ny RDC. Merci Mathieu, nous allons passer rapidement. Encore une fois, sous vos applaudissements, Merci tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ihany zany dia misy ny équipe type naboaka ny FIBA na ny fédération na raisam-pirenena ny basketball association. Namana Mohamed la raha folo ny équipe dia tena mbola tezitra sy malahelo sy tena malahelo na namana tsy azo ampanginana mihitsy. Le pivot numéro 6 d'Angola, Silvio Samuel de Souza, et le pivot de la RD Congo, Shekina Munanga. Messieurs, mesdames, nous allons passer maintenant à la distribution des prix et des récompenses sur cette Afrobasket U16. Et nous allons commencer par le meilleur rebondeur du tournoi. Now we're going to acknowledge the best players of this tournament again. We're going to start with the best rebounder. Atomsika Fadestan and Ilopilalo Metka Indinja. Meilleur rebondeur zany atao Shekina zany no meilleur rebondeur izy no tena nahinaka baolina tao ambany tao zany igny Shekina alarana faharoa ambin'ny folo ho an'ny RDC 6 ambin'ny folo amin'ny zato rebond 119 rebond no vitan'ny Shekina tamin'ny lalao rehetra nataony tsy nanariny baolina zany izay 6 ambin'ny folo amin'ny zato vitan'izay. Merci beaucoup. Merci à Shekina et bravo. Nous allons passer maintenant au meilleur three-pointer. Best three-pointer, the best three-pointer of the tournament. Alors ici, natapito isa telo be indrindra zany tao anatin'ny fifaninanana Eli malagasy de basketball pour venir meilleur shooter sartsartra ho an'ny vazany manana ny anarany gasy Anolta anti-mahery fotsika ity zany ny malagasy voalohany voatsy ny 3 points betsaka indrindra dia ny pôle fédération malagasy taranja basketball
raha Marsan Jean-Michel no manolotra izany amboara izany hoany ali diso anjara zany ny gasy teo amin'ny fahaizany tao anatiny ity afro-basket men ho an'latsaky eny amin'ny folo taona ity. Nous allons appeler à présent le best scorer, le meilleur marqueur du tournoi. Le meilleur marqueur, prix sera délivré par le docteur Aboubakar Gaye, président du conseil médical de FIBAPI. Monsieur le docteur, s'il vous plaît, vous approchez. Il est décerné. Tufaninana ihany numéro 6 tunisiana sy Egypte. Dia lalana fahenina ho azy. Mety hifaninana ihany. Mety hifaninana ihany ho azy satria dia isaky ny lalao hatrany amin'ny 5-3 eo ny salanisa ny bola tafidiny ao anatin'ny lalao ray salany zay. Izany no mpamono bola be indrindra Ashraf teratany tunisiane. Mesdames et messieurs, c'est le moment. Je vais demander du silence où nous allons maintenant offrir à tout ce pôle de sport de Massimo le meilleur joueur de l'Afro-Basket. The MVP of the tournament. Ladies and gentlemen. Et nous allons appeler M. Raouf, président de la commission technique de finance, à venir remettre le prix à Monsieur Mohamed Absalem. Satria niadiadiana bola tafidiny sy Ashraf ny Tunisie dia tsy maintsy anazy zany aloha ny mpilalao bola mendrika indrindra na ny meilleur joueur atao anatin'ny fifaninanana. Izy natany dia tena tsy mitsika zany mbola ao anatin'ny mitsikitsy ravina fotsiny izy fa tena nanantena izy hitazona an'ilay anaram-bolina aminy kanefa dia mbola dia volako lavina rao mbola ela ro Mohamed amin'ny 8-18. The most valuable player of the tournament. Nous allons demander aux différents joueurs qui ont été primés de monter sur le podium pour une photo. Reny izy efatra amin'ny rahalahy ny mpilalao mendrika tao anatin'ny fifaninanana Shekina no meilleur rebondeur, Eli kosa no meilleur shooter. Izy no napiditra bola betsaka indrindra tao anatin'ny 3 points tao anatin'ny fifaninanana. Ilay larana fahenina tunisiana Ashraf kosa no mpapiditra bola be indrindra na meilleur marqueur, ary Mohamed larana fahafolon'ny Egypte no mpilalao mendrika na meilleur joueur atao anatiny izany fifaninanana izany. Misy malagasy ray aloha Bruno dia efa zava-dehibe zay. Zava-dehibe tokoa satria tsy mitovy na ny fotoana manana na ny formation azo ny tsirairay avy. Ny atsika tena mbola be dia be ny tsy ampy raha mihoatra amin'ny tanora avy any firenena hafa toy ny Egypte, Tunisie sy ny Angolais ireto zay tena manana ny fototra ampy eo amin'ny basketball. Madagasikara no nahazo ny amboarany fair play tao anatin'ny fifaninanana. Madagasikara no nahazo ny amboarany fair play atao anatin'ny fifaninanana ary azontsika foana io fair play satria tsika sambany mandray anjara nefa dia namoaka zava-dehibe nahazo ny amboarany fair play Madagasikara. Ikady kapiteny ekipirana malagasy no mandray izany zao hitantsika amin'ny sary izao ny falaizany kady izany amboarany fair play izany. Amboarany fair play atsika malagasy mendrika rariny dia rariny tokoa satria dia tao anatin'ny 2 volana monja 2 volana sapany monja no nanomanana an'ireto boikely malagasy ireto ary 2 volana tao anatin'izay dia fifaninanana
maromaro no natrehany malagasy teto Madagasikara mba ahafahana nanomana iny afrobasket iny. Araka ny fantatra dia ivondrona sady araka sady ao anatin'ny ekipa iray. Ireto fifapirenena malagasy ireto tsy saraka zany izy ireo fa ho atambatra ary anomana ny afrobasket ho an'ny latsaky ny 20 taona amin'ny taona 2024 Madagasikara. Ateto dia fantatra fa metraka ny candidature Madagasikara ampiatrano indray izany afrobasket ho an'ny latsaky ny 20 taona izany. Madagasikara zany no nahazo ny amboarany fair play atao anatin'ny fifaninanana. L'équipe tunisienne no nahazo médaille limo. Nahazo ny médaille limo ny ekipa tunisienne. Ekipa fahatelo zany larana fahatelo atao anatin'ny fifaninanana. Vavy ekipa Tunisie nahazo larana fahatelo tamin'ity fifaninanana ny afrobasket ho an'ny latsaky ny 20 taona nandihan'ny fahotana teto Madagasikara ny taona 2024. Miara-maka sary ny mpanazatra ny Tunisie sy Angola dia mitoatra amin'ny prala. Sary ane zany misara lahatsika aloha dia ny fandraisan'ny zareo tunisianina rehefa zareo tunisianina ny amboara ho amin'ny fifaninanana. Ny tunisianina zany nahazo médaille limo aloha. Nirobaka ny médaille limo ny ekipa tunisianina. Ny solontenan'ny FIBA tarika ny délégation keto no manolotra ny amboara ho an'ny reto ekipa tunisianina ireto médaille alimo. Faharoso fahatelo zany magrebianina aloha tao anatin'ny fifaninanana. Ary voalohany sy fahaefatra kosa ety amin'ny Afrika Australie. Zava-dehibe zay. Voalohany sy fahaefatra ny ety Afrika Australie eo anatin'izany Madagasikara. Tasa be, di be ho an'ny Angolais dia nahazo ny amboara. Tety ho an'zareo Angolais zay nandrobaka an'ity amboara ty. Ekipan'ny Tunisie zay nahazo ny larana fahatelo nosika fodarabe Madagasikara izy ireo andritra ity fifantsana. Zay no fanomezana ny amboara ho an'ny zareo tunisianina na ny médaille. Azadiny fa aorian'ity eto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena ity raha tsy diso zay. Pour l'équipe de Tunisie. Mbola mandeha miditra ao anatin'ny fanolorana amboara atsika izao. Médaille volafotsy no raisiny zareo Égyptianina. Ny médaille volafotsy raisiny zareo Égyptianina efa manitsaka ny podium mafana mandray zany ny ekipa Égyptianina. Ekipa Égyptianina zany no mandray ny médaille volafotsy. Médaille volafotsy zany ho raisin'ny Égypte. Raisin'ny Égyptianina ny médaille volafotsy ao anatin'ity fifaninanana ity. Égyptianina tompon-daka indroa fanesy tamin'ny taona
sivy sy roa arivo tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo araka ny fantatra dia amin'ny sivy ora alina raha izao soratra mandeha eto amin'ny televiziona malagasy izao nanarahantsika ny baolina kitra any Mahajanga any ionany mouvance efatra ekipa pirenena fahiny mitondra ny anarana club M tamin'izay fotoana izay mandeha aloha ny fanomezana amboara eto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena fanomezana ny médaille izay isany manamarika ny fiafarany lalao lehibe sahala amin'izao arahantsika eto Madagasikara izao fantelo noho izay Madagasikara no napetrany Afrobasket teo anivon'ny tantarany Afrika Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant Monsieur Gérard, le ministre des Sports, ici pour remettre la coupe aux champions. Oh, pardon, excusez. Monsieur Abil Sey, excusez-moi. Monsieur Sey. J'étais déjà sur la coupe, hein, désolé. Monsieur Sey, s'il vous plaît, vice-président de la FIBA Afrique, président de la zone 7, à venir remettre les médailles à l'équipe d'Angola. Now for the gold medals. Izany fitaliana ho an'zareo sisa angolais ho an'zareo angolais andray ny amboara lehibe marika fa izy no tompony izany amboara ho an'ny basketball latsaky enina amby folo taona izany aty Afrika ny angolais izay tsy neritreretina ihany ny andrombaka ity amboara ity raha ny fifanitsanana anatrehany no jerena satria dia elanelanisa be hoy izay teo no nandreseny Egypte any Angola tamin'ny andro farany tao anaty sokajy be 2 no 3 no 10 no isa nandreseny Egypte any Angola afaka ny valinasa beo tafavoaka ny valinaty ho an'ny Angola resiny ny ekipa egyptianina taty amin'ny famaranana ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy nampiseho ny fahaizany be ny angolais tamin'izay fionana tamin'ny Egypte izay sa ny kolokolo vatana hiditra ao anatin'ny dingan'ny famaranana amin'ny fananana ity na ambony ihany koa ny moral sy ny herzika tamin'ny lalao farany iny dia afaka nandresy ny nanamotsa anazy tany amin'ny lalao fanotsanana ary manginy fotsiny sady resiny ny champion d'Afrique resiny ny vice champion d'Afrique zay rehetra zay dia nandalo teo anatrehan'ity ekipa ity avokoa satria ny fialan'ny Angola tao anatin'ny manasa-dalana nandresy ny vice champion d'Afrique nantombonakalefitra ty Afrika no nahitana fa mety isy magie ihany ao anatin'ity fananana ity zay vao atolotra amin'izay ny amboaran'ny fandresena ny ministre ny fanatanjahantena Botrala Gérard no anolotra izany amboara ny fandresena izany ho an'ny fandresy Angola zany ny tompon-daka eto Afrika amin'ny taranja basketball latsaky ny 40 taona izy ihany koa ny tompon-daka ho an'ny sokajy vehivavy tamin'ny taona 2014 ary efa miomana fantatra zany ekipa angolais zany na vehivavy na lehilahy atika ny Afrobasket any Côte d'Ivoire ho an'ny sokajy lehilahy ary any Mozambique kosa ny Maputo ho an'ny sokajy vehivavy. On va demander aux personnalités aussi. Les personnalités. On va écouter pour l'équipe d'Angola
l'hymne national d'Angola. Ladies and raha tsika ny raha-pirenena angolais alohany any fazana ny sary any anosy marika izay fandresena lehibe mezilezina ny azony Angola zay. Ny zava-nisy ny tranga tato amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena.